tena nafinaritra be tokoa ilay hira sy mozika teo ny isatarantsika ny fiarahana tato anatin'ny fandarana tony sy kaly dia miarabantsika rehetrarehetra aloha ary mino fa be da be ny faly maro be ny faly satria efa ela ny andrasantsika ny tarika be hoe roviana ihany vao tonga ato anatin'ny fandarana dia tonga soa ary zareo amin'izao fotoana izao ho ampandrosoantsika trano miarabanareo ary tonga soa. Dia faly miaraba anareo rehetra dia misaotra indrindra nanasanay dia faly be koa izay. Fanotaniko foana aloha sady andraraka ny ranom-boankazo ihany mba fisatarana ny fiarahantsika eto hoe ohatrohatry ny ahoana ny ambiance anareo rehefa zoma mahafinaritra satria dia zoma manifika tokoa miaraka ampijery ny Tony sy Kaly amin'izao fotoana izao. Mba tantarao ilay zoma manifika anareo. Ay, ny zoma manifika anay. Inona no teneniko? Rehefa miaraka dia manao na misaratsaraka ve? Zay tsy manao zoma manifika izanyko. Zay mianatrira dia mirava. Ay. Nareo manao zoma manifika. Manao lefitsika ka. Manao conseil. Tsisy hoe mba fiarahana kely dia dao mba hiala voly kely dia mba tsisy hoe mba fiarahana kely dia dao mba hiala voly kely dia mba miaraka misotro dite ohatra na ohatrohatr' izany. Ka nenay izany le manao mozika ohatrany efa hala voliko. Ay. Tsy miaraka hafa indray izy fa miaraka foana izay amin'ilay mozika dia izay. Ay, tsetsatsiaritra moa izany fa dia akatoerana ohatrany any an-tokantrano koa mba hiresadresaka dia manasa ny atsika rehetrarehetra resaorina ihany koa ny telma izay manohana ny fandarantsika fa hono ny tarika be izay azo lazaina efa ela ny lomanosana tao izany sehatry ny hira sy mozika izany dia maro ihany koa moa izany fanontaniana avy amin'ny mpijery hoe mba anontanio kely ao ry miala ilay fihetsiketsehana fa ohatrany tsy haritra mihitsy izay angamba no hisatarako ny fanontaniana hoe ianao izany rehefa mihira dia tena hoe mandihy daholo mihira daholo ny taresy ny vatana rehetrarehetra ianarana ve reny sa hoe ahoana? Ie, reny aloha izany efa maro koa no nitenena izany hoe indraindray mampiteaka sary mihitsy ianao rehefa ambony sehatra tsy ny sarin'ny tarehanao fotrany hoe sarin'ny ratsan-tananao, ny sarin'ny tongotrao. Ilay izy ohatran'ny zavatra voajanahary any anaty dia mandeha ho azy izany ilay izy raha ny tena mariny. Dia indraindray na hira milamina be ary dia tsy tafapetraka fa efa tsy androko za zao nanao hira mipetraka anankiray andro fa tena tsy androko mihitsy nitsanganana. Ie, fa reny zavatra reny izany ianao izany na hoe mitapenana raha ilay sofinao dia na hoe tapenana ny sofina tsy mahay mozika fa mijery ilay fihetsiketsehana fotsiny dia mahafinaritra ry izay no hoe zana efa mizarana ny mpijery any an-tokantrano any amin'izao fotoana izao mba tantarao kely vetivety fotsiny ampatsiahivantsika satria betsaka ny tanora zanaka aty aoriana mba te hafantatra izany tarika be izany. Ay, tarika be izany dia niforona tany amin'ny taona 5 tany ny atombohanay. Fa talohan'ny tarika be dia nanana ilay groupe atao hoe tarika izay dia efa niodina tao anatiny ataontsika hoe 30 taona mahery izay izany raha ny tena marina izao dia nanao fampisehoana manerana izao tontolo izao manao album efa 4 ny album, manao film. Dia avy eo moa niovany hoe tarika be zay satria tarika be zany amiko dia tarika anankiray ahafahan'ny olon-dehibe mandray anjara zany hoe zay olona efa matotra zany hoe efa 30 taona nanaovana mozika izany dia efa lehibe ara-tsaina zany fa saonareo mihevitra fa tanora kely daholo ilay miaraka amiko eto fa ao anatin'ny sainy tena efa tena matotra tsara daholo. Aty aoriana 30 taona aty aoriana ahoana moa izany no hisafidianana hoe rifetra niaraka aminao ry mihaja ahoana izany le casting natao tao anatin'ilay izany satria mino fa tsy mora izany miaraka amin'ny tarika be izany. Ie, ilay izy aloha izany tena nanao casting mihitsy ny tamin'ny voalohany ngambany aminay ireo zao dia tamsa nanaovana casting tamin'izany fa sady ilay casting ataoko hafahafa be somary eny izy moa afaka mitantaran'ilay izy eo fa aloha meko anazy micro dia zay indrindra nahoana ilay casting satria tena enjakenjana izy tao tamsa enjakenjana ihany satria raha natsona raha nanao audition tao dia somary nampanaovy ny hira somary tsy dia fanao izay dia natao. Ilay izy moa izany rehefa saina atao dia tsy maintsy atao dia izay dia mety ilay izy moa nitovy ilay fomba fijery moa izany tao anatin'ilay izy dia mety.
dia nanahoana ny fihetseham-pona hoe tafiditra ao anatin'izany hoe tarika isan'ny andraresina eto Madagasikara izany? Faly moa ny ampy an'ny tsy vitany hoe le testa fotsiny kay le izy fa tonga dia nampiakarany sehatra ny apitso. Ay, ny apitson'iny ihany? Apitson'iny ihany dia efa tao amin'ny Karl taona ny apitson'iny ihany dia efa hira teo amin'ny valo teo angambany. Mipetraka ho tantara izany zareo a. Hono e? Mipetraka ho tantara. Ho an'ny nareo mirahalahy kosa indray mba tantarao kely. Ho anazy mirahalahy indray a, i mihaja ohatra ny efa hoe zanaka trano. Efa ela izay ny fankalala. Dia ny anay ohatra ny firaisapo, firaisam-panahy, ny fanojy teny. Ohatra ny tsy nanao kastina, tsisy an'izany. Fa ohatra ny na izy mitendry dia mihira, na za mihira dia tonga dia arahany amin'ny fitendrena. Dia nafinaritra le izy. Ohatra tonga dia nety izany? Olona ohatra ny hoe afaka miray fo sy fanahy zany satria io manao mozika io manko tsy vitany hoe mila manam-pahaizana be amin'ilay mozika fotsiny. Fa raha hiaraka ao anatin'izany atao hoe tarika na hoe groupe dia mila firaisan-tsaina, firaisapo, firaisam-panahy vao matateraka zavatra. Dia i mihaja anisan'ny anankiray amin'izay. I fetra ameko fitenenana. Le izy moa zany za angambany nahazo lazaina hoe tonga farany. Ie. Fa le izy rehefa tonga ato tena enjana be satria tsy voatery ny mozika fotsiny fa ny toe-posy ny toe-tsaina tena jeren'ny antitra daholo ary tena le fahaiza miaina sy ny ohatr'izany dia vao antso ny tenako fa misaotra bitsaka anazy. Ie. Fa sarotrarotra. Tsy vita mozika fotsiny le ato fa araka ny teneny teo fahaiza miaina. Mila fahaizana miaina ny olona ivelany sy ny ato anatiny. Ohatrohatr'izay. Ifampiresahantsika eo izay resaka hoe fahaiza-miaina, ny disiplinina, sy fifehezana sy maro samihafa satria mba ahafahana maka lesona sy mampita lesona ao amin'ny taranaka aty aoriana ihany koa ohatrohatr'izao no tokony atao raha hitondra tarika fa mba nakaiza daholo izany ireo mpitendry teo aloha. Ny mpitendry teo aloha zany a dia anitra zareo any ary mbola velonaina soamatsara daholo. Mbola mitendry soamatsara? Mbola mitendry daholo raha fahafantarako azy a fa samy manana zavatra atao moa sy zarazara amin'ny tokantrano samihafa. Angamba matadidy ny olona rehetrarehetra fa ny tena miara-mihira amiko akaiky ary tena hoe nanomboako ny tianao mozika tia dia inoro zandriko fa manana zavatra manahira anazy kely lozana izy amin'izao tsika mitendry izao e. Dia ny sasany a mifandimbidimby eo moa hitanareo ny fiainana eto Madagasikara tsy mora dia rehefa tsy miasa zahay na tsy manao zavatra dia manao zavatra hafa ry zareo. Dia ataona izay ilay mbola averiko hoe atao anatin'ny hoe tarika ilaina fanetretena, fanomanantena ary ilaina fahazotoana sy fahafahana ihany koa. Dia amin'izao tsika miteny izao aloha ireo zao ny eo ireo no afaka dia ireo zany no hitanareo zao. Andao ary tsika hiaraka naraka an'ity mozika mahafinaritra ity izay veriko fa tsy ho latsa-danja tamin'ilay narahantsika teo aloha dia samy mahazo fahafinaretana daholo indray ary. Kara way mbola ni famina tsara tsisy way fankahana ny molotrao nanoro kay malefa natonga hay andi tsy tafaletra fonizaza manko isika no ny fankati voady tao anatiny hoe mandraky izay Nissaninao na mina ni moza kuvote Nentera zerisike ni fangalatra fute Saru chakni safridi tikaru Fitia feza da se Fitia tibalu Saru chakni safridi tikaru Fitia
Mino fa betsaka ny mba mety hoe sy papakelina akotontono amin'ity androany ity satria tsy haiko raha hitanareo any an-trano any fa dia vomanga ny atononay amin'izao fotoana izao, vokatra mihitsy ny vomanga amin'izao. Betsaka ihany koa hianatra ny manontany hoe inona ny mahatanora lalandavanao mba sy fampizaranao aloha ilay tsy ambaratelo. Le hoe tanora lalandava aloha tsy marina, za tsy tanora tsony. Marina kosa zaniko. Tsy tanora tsony kosa fa fotsiny ngamba ny zavatra azo lazaina le hoe ahoana ny itazomana ny aina, ny forma, ahoana ny itazomana an'izany. Dia miakatra tendrombohitra ny anankiray aloha dia miaka-midina tendrombohitra dia mihazakazaka mandeha tongotra, manao sport manao sport dia tsy mihinan-kina-poana loatra. Zany hoe mahafaka mihinan-kina-poana tsy indraindray fa tsy atao fanao zany zay ngamba ny hitako hoe azo lazaina zay. Ohatrany hoe karazana sakafo ohatrany ahoana ohatra ny hoe azo hohanina, inona ilay fihinan-kina-poana, sao dia mihinan-kina-poana mantsy tsika ity zao ka tonga dia ho ajanoko ity zavatra ity. Le vomanga natono aloha zao tena tsy mihinan-kina-poana fa tena tsara. Tena mety iny. Tena mety iny. Fa le hoe mihinan-kina-poana zany rehefa zavatra tsy hitanao hoe tsy voajanahary fa mbola namboarin'olona tany lavitra be tany dia nataony ao anaty boaty kely ohatra. Zany zao dia anisan'ny ohatrany hoe mihinan-kina-poana. Dia satria tsy fantatrao ngeny ao anatin'ilay zavatra nataony iny. Fa ianao io zao hita be tena ohatrany tsara izy. Ohatrany hoe hena natono, vomanga natono. Misy nofon-kena natono dia misy akoho gasy natono dia misy vomanga natono. Zao tsy mihinan-kina-poana zao azo hohanina tsara mihitsy. Mandray sara. Deja tsisy. Ka tsy afaka mandray kely ny veranao dia mandray sara. Dia niary aloha raha fandray ahy. Saotra. Mahasalama reny. Io ro mihaja inona metimety aminao moa zany zao vomanga sa inona sa inona. Minana hena. Mahafinaritra ny fifampizarana dia manahoana sy manahoana amin'izay raha ilay fifampitondrana ao anatin'ny tarika. Mora ihany ve miaraka amin'ny zalareto sa hoe ahoana? Tena marina, tena tsoriko fa zalareto ngamba ny ataoko hoe tanora indrindra hatramin'izay niaraka tamiko.
mahafinaritra be nefa ny zareo satria amin'izay teneniko izay hoe matotra ara-tsaina zareo zany fa tsy sy ara-mozika fa tsy haiko hoe tanora ohatran'ny ankizy kely maditra akory eny misy ihany ny kivazivazy be dia be ataony zareo fa rehefa matotra le ara-mozika sy ara-tsaina dia efa mety be zay fa za aloha tena tsoriko fa masika raha azo lazaina hoe masika ilay izy amin'le hevitra hoe tsy tiako ny olona tara tsy tiako ny olona tsy tia manao répétition tsy tiako ny olona tsy miaccordé gitara ohatra zavatra ohatrany zany dia reny zany somary masikasika fa nefany ary zareo nefa matotra dia efa manao an'ilay izy ho azy dia tsy hitako ohatran'ny mahafinaritra ihany le miaraka amiko sa mihaja ave zao ohatra efa bediny anitra tao anatin'ny tarika dia mba tantarao kely le souvenir aloha tao anatiny aloha fandrona le tena nisy tamin'ny ana fa tsy mbola be dia tena mila hovainy zany akory zany fa tsy atao hafa ohatra na hoe nataolo le tokony andreto valiro to hafahafa daholo izy manahoana izy rehefa tena hoe le masika be reny rehefa tena masika be izy tonga izy dia tsy miteny fa lasa izy aloha avelana eo na rehetrarehetra zany eo nareo eo ozy lasa aloha miandry anazy ho toninareo zany dia mandiny tena moramora eo fa izy ndray hoe falifaly lalandava foana koa izy izay koa nanisan'le tsy ambaratelo le fitazomana an'le fahatanorana falifaly lalandava miavaka ihany be da be hoa zany fanontaniana azonay dia zako apetraka tsy kelikely eny satria akoatra ny mozika izay efa raha malala hoe matianina be efa ngoza laso-ngoza vavy be raha hoe somary refesina le izy eo misehatra ny lamody kosa indray ianao ohatry ny hoe somary saisay kokoa ara-pitafina sy ny ohatran'izany manahoana sy manahoana indray ny azo tantaraina za aloha tsy manaraka lamody fa mamorona lamody ngamba ny azo lazaina satria ohatra hoe mamorona lambalandy zao dia mamorona vakana dia mamorona ny fitafiko zany foroniko dia asiako ataon'olona ohatra rehefa tsy manam-potoana fa za tsy manaraka an'le lamody le apetraky ny olona reny zany zay fa manana ny lamody koa dia foroniko le izy tiako zany mamorona dia mamorona zay dia ohatrany ahoana n'ireo toro azonao avy any ampijery sy ny mpakafy amin'le création anao zany manahirana le izy ndraindray satria tian'ny olona le izy dia misy manao hoe anamboary ohatran'iny zay nefany le izy tiako tokana tany dia na zany le izy omeko an'le olona le anaty eo iny fa tsy manao be dia be ohatran'izay koa fa dia mamorona anankiray hafa indray rehefa avy eo raha misy tena hoe nitady zay zany ho an'izay nanitikitika ny saina zay fanontaniana izay fa eo amin'ny resaka famoronana mozika kosa indray ary mitohy foana ny famoronana mitohy foana ny fanoratana mitohy foana ny famoronana sy fanoratana nisy fotoana raha le tamin'ny fotoanan'ny covid tsy hinanao ninina ny fampetraka tsy afaka mivoaka ny trano dia tsisy natao fa tsy manoratra tena efa be dia be ny hira ao zao efa tsy andry ny amoahana an'le izy dia izay mihitsy moa zany no teo ngamba nisy hira vaovao ray sa roa tsy tadidiko nataonay teo zao fa maro ny hira le izy tsisy fijanonana satria raha vao inspiré zany raha vao misy fanahy miainga dia manoratra foana miainga amin'ny zava-misy ny inspiration anao sa zavatra iainanareo anaty tarika ao sa hoe manahoana sy manahoana miainga amin'ny zava-misy daholo izy za koa tia manoratra tantara dia tia mitantara zany ny tena mariny dia ny zava-misy rehetrarehetra hitako eny no avadiko lasa tantara dia tantaraiko na mivadika lasa hira ary indraindray ilay hira tsy eritreretina hoe ho hiraina nefa tsy eritreretina hoe loha-hevitra afaka hiraina ohatra fotsiny izao hoe ry voalavo-jejo ony zany mihitsiny ka za zany tsy dia tena mieritreritra hoe ho ataoko hira dia zao no thème ho alaiko ohatra na zao no andeha ho soratako fa mizatra manahitra anahy tonga dia soratako le izy dia raha amin'izay mieritreritra ary tika tena mety atao hira mihitsy na hoe tsika hiajanona ho tantara andahoanao hira anankiray indray ary anao no mpijery atsika sady rahatratrany eo ampisakafoana hariva ianao na operana amin'ny fianakaviana namana sy ny rehetrarehetra dia tsy manakana antsika tsy araka izany atao anatin'ny fandarana tomosikalo ankafizy indray ary
Vivianga Irangurangu Zaida Warapakano from Virchat Fanai Vivianga Vivianga Irangurangu Zaida Warapakano from Virchat Fanai Vine, wazari nu ya farana, yatuyani zimiuva. Rumjum chini faurine, anaisa shindata mafine, batafaka fama de vija yatuyani. Vivianga, Vivianga. That's fight the feeling. Yeah. Vivianga, Vivianga. La rufa ni rapana bulana no kam that's fight the feeling. Oh yeah. Bibi mana saine Bibi velue Bibi rumute Bibi afaluque Bibi mana saine Vokani alam kich kana favogetan tan mandusu Vivianga Vivianga Tava vokani alam kich kana favogetan tan mandusu Oh yeah Ora vive Vivianga Viviango Avesari no fia vine Wazari no ya farana Etiani zimi uva Rum chini faurine Naiksa shindata mafine Vatafaka fama de fija Etiani
tena matsiro ohatran'le hena mihitsy le mozika. Ina tokoa moa zany nasokajiana ny karazana gadona sa karazan-kira ataon'ny tarika be? Zay zany nanomboka tao anatin'le famoronana gadona vaovao antsoina hoe musique du monde na hoe world music. Dia zay zany ny gadona ahafantarana anay indrindra maneran-tany. Fa izy io zany ohatran'ny karazana hoe mozika contemporaine moa zany na hoe mozika amin'izao zany amin'izao fotoana izao. Dia fampiasana ny gadona nentim-paharazana sy ny gadona vaovao. Misy ary gadona foronina dia misy gadona efa misy fa fitambaran'ireo zany le izy. Dia izay moa ny antsoin'ny olona rehetra tany ivelany anay zany, izay no nametrahana anay. Dia zay. Inona avy zany ny fepetra takiana mba tongavana ao anatin'izay hoe musique du monde zay? Izy tsy izay tena misy hoe fepetra takiana kanefa raha vao maneno le izy dia tonga dia fantatr'ireo olona le ndeha tsy ataoko hoe mpitsara fa ireo le efa olon-dehibe ao anatin'ny mozika sy efa nandalina mozika hatramin'izay zany hoe musique du monde catégorisena ao anatina musique du monde ity sy ity. Fa ny zavatra tena tsapako ao anatin'le izy izahay rehetrarehetra manao le musique du monde zany dia zavatra ohatrao le izy hira soratana. Dia hira soratana dia hira mety hoe somary révolutionnaire kely koa le hira. Dia hiran'ny tolona zany ohatran'ny hoe mitolona le hira. Dia misy koa hoe zavatra fampiasana ny zava-maneno nentim-paharazana koa ao anatiny. Na vaizanao zany na vaiza dia misy taratra an'izay ao anatiny ao. Na hoe misy hoe ina ireny antsokony hoe style zany fomba fitendrena nentim-paharazana ao anatiny. Mety hoe gitara ny tendrenao fa misy fomba fitendrena nentim-paharazana ao anatiny. Izany zany anisan'le zavatra jeren'ny zareo ao anatin'le izy ao. Ny anao zao inona avy ny karazana zava-maneno hainao mitendry? Za tsy dia tena tiako loatra le miteny hoe mahay mitendry satria tsy mahay be aho fa mahay kely. Fa mahay ampy amoronako hira. Ohatra hoe mitendry gitara kely, mitendry valiha kely, mitendry angorodao kely, fa zay. Zay ny fivelesana aponga ny tena ahafantarana anao ihany koa. Ny anaranao manokana mihitsy ve izy ireny sa ahoana satria ohatra mahafinaritra be mahita an'ilay hoe vehivavy sady jejejo mively aponga, mora tafita ny hafatra, mahavariana foana. Le mitendry aponga zany natomboko teo amin'ny fitendrenan'ilay aponga kely tsonegaly iny, aponga basy vava moa fiantsoko an'izy iny. Satria izy zany karazana ohatran'ny hoe fampionana ny malagasy tamin'ny sénégalais, ny olona avy any Sénégal zany. Dia nangataka tsodrano tamin'ny zareo satria tsy azo tendrem-behivavy izy iny raha ny tena marina. Fa nangataka tsodrano tamin'ny zareo hoe mba ho fampihavanana antsika. Dia le tantara moa lava be fa zay aloha izy dia zay no nahatonga ny tendren'iny dia namendry zareo tsodrano hitendren'iny. Dia jejejo irenao miakatsehatra miaraka amin'izany izy. Tianay koa ka ny any tokantrano koa mankafy an'le izy. Fa manahoana tokoa moa zany fandraisan'ny ataoko hoe izao tontolo izao satria nareo anisan'ny mpanakanto ny tety firenena maro ihany koa. Manahoana ny fandraisan'ny any ivelany ny mozika hoentinareo? Zay aloha tena tian'ny olona ny velany. Tena hoe misy zavatra ataonay eo tena ankafiziny zareo mihitsy. Hita le izy na dia na eny an-tsehatra na amin'ny fividanana ny album mazoto be daholo ny olona ary miandry fatratra zareo hoe faroviana indray ary zay no hiverina satria misy fotoana zay le nangina teo tamin'ny fotoanan'ny Covid moa tena tsy nanao nen'inona. Dia miandry ny olona zany hoe inona indray no ataonay eo zao. Fa tena tian'ny olona aloha zay. Sarotra ny mandangy fa tena tian'ny olona. Misy fahasamihafana be mihitsy ve ny publika eto Madagasikara sy ny any ivelany any? Zao za vao tena manomboka mahita n'le fahasamihafana. Fa ny publika any ivelany zany mazava ho azy moa zareo tsy mahafantatra n'le teny lazaiko. Le teny malagasy tonony ao anaty izay irainay io zany tsy fantatra zareo. Fa zareo vao migadona io feokira io sy ny ndeto tsika hoe ny rythme sy ny mélodie zany dia efa tindry zareo le izy dia efa ankafiziny. Dia raha avy amin'izay miaino an'le tenitenena ihany izy fa miandry ny dikan-teny hoe inona ka izany tenenareo zany. Fa tena maharitra feno haritra be ny olona livenina. Fa ny eto toerana zao tena manomboka hitako hoe rehefa tena nanjary tianay ny mpijery
aindra reo daholo ny hira dia le zareo le mihirahira be zany tena tiako satria ohatrany hoe tena latsapaka ny anatiny le mozika. Aminao ianareo ve karazan'le hira le mandefa karazan'le mpanakanto mandefa hira totoafo amin'ny hainao manjery mba ahafahana mampita an'izay ho any am-pankafy sa hoe ahoana? Le izy zany tena zavatra sarotra be miala satria raha ny tena marina ny lalana marina indrindra dia izao hoe omena ny DJ na ny radio zany ny hira rehefa mamoaka hira ohatra hoe mamoaka CD anankiray anao dia omenao daholo ny radio rehetrarehetra ny televiziona rehetra anjaran'ireo hainao manjery ireo no misafidy hoe alefanay ity hira anankiray ity fa mahafinaritra azy na mba tiany hampita zany hoe zavatra vaovao dia izay ny tokony ho izy dia izay zavatra izay nefa tsy izay ny tena mitranga fa efa nisy fotoana nanome rakikhira olona ao amin'ny télé na radio ohatrany dia eto zareo mody le izy satria tiany nefa le izy natolotra ho an'ny hainao manjery dia manjary tsy mandeha le hiranay rehefa ohatr'izay zany moa ny fandehan'le izy dia tsy mandeha le hira dia izay tsy anisan'le olona manao an'izany le hoe totoafo zany satria tsy tokony hoe atao forcé zany le mozika amiko efa tokony hoe misy mozika tsara dia safidian'ny mpandefa ho alefa. Nareo ve mbola tafiditra tao anatin'le sivana tamin'izany fotoana sa efa tsy niaina tao anatin'izany? Sivana ahoana moa zany? Taloha mantsy nisy le hoe sivana rehefa mandeha ao amin'ny hainao manjery pirenena ny mozika dia sivanina ny tono zay tsy mba nahazo an'izany sivana zany ka tsy nahazo an'izany zay. Mety tsara. Ie, anisan'ny mpankafy biby fiompy ihany koa ny namantsika eto tena hoe tia mikarakara biby ngamba ny namana akaiky mahafantatra an'izany avokoa dia izay mahatonga andry zareo eto lasa namantsika ihany koa satria rehefa misy fitiavana miampita dia lasa mitangorona ho azy eto fa tsy maninona zany fa tsy mialonjafo ny fandarantsika efa ndao indray aloha ihany ka ao anatin'ny mozika mahafinaritra. Oh
batuna ireto namana Ni lera ne fame turu mande Menua lalana Menua lalana Menua lalana Ie, mbola atao anatin'ny fahandarana tonisika loatra any sika rehefa mamaraparana ny fiarahana sahady a. Rehefa mahafinaritra moa ny fiarahana sy ny zavatra atao dia ohatrany hoe vetivety izany foana. Na izany na tsy izany misy ve ny fahandaram-potoana toato ionana amin'ny mpankafy? Ie, izay aloha izany ao anatiny mihitsiny mamorona, mamerina, manao fety dia ny tena hoe atoato aingana be zao na tsy hoe aingana be moa izany fa atoato dia amin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana aogositra dia any Antsirabe izahay no manao fety indray mba hanome fety ho an'ny Antsirabe dia raha tsy diso fa raika amby telopolo ny volana aogositra ihany farany volana izany dia miverina indray izay eto Antananarivo fa io mbola ho lazaina miandalana le toerana anaovana izay. Kopatanana ho antsika ny Antsirabe izay mijery Malagasy TV amin'ny alalan'ny Star Times canal 748 ihany koa. Nafinaritra ve aloha ny fandalovana teto amin'ny Tonosikalo? Tsara ilay vomangy? Tena nafinaritra be, tena misy afo, misy inona ny andro mangatsiaka efa mahafinaritra be ka tena misaotra betsaka indrindra. Fa tratran'ilay ambiance teo sy ny fandihizana teo. Fa tena mpandihy be tokoa aloha mpanakantontsika nianatra nandihy mihitsy ve sa hoe filinina fotsiny ireny dia ohatry ireny izy rehefa tena marina zao andro any tsy dia nandihy firy satria ohatra ny mangatsiaka be. Fa ie mandihy be mihitsy aloha any tena marina ie tena mandihy. Niditra tao anaty groupe ve tamin'ny fahazazana fatanorana? Tena marina vao nanomboka nanao mozika mihitsy tonga dia efa nanao soradian'le isak'izay hoe mozika nosoratana. Dia izay moa mirahavavy dia izay tena nieritreritra mihitsy hoe aleo tonga dia tsika mirahavavy mandihy fa tsy manao tsy maka-pandihy. Dia izay no nataonay. Fa za ankoatran'izany nianatra karazana dihy maromaro. Dia ohatrany hoe somary mifangarongaro kely eo izany ilay dihy rehefa mandihy ilay karazana dihy rehetra ataoko. Amin'ny ankapobeny mpanakanto rehefa anontaniana hoe oviana ianao nanomboka nihira nanahoana ny fety moa dia chorale dia avy eo lasa mpihira. Ianao ve mba anisan'ilay ohatran'izay? Ie, tena izany mihitsy. Tena chorale mihitsy? Izay tena ilay olona ohatrany hoe niteren'ny ray aman-dreny tsy maintsy makany am-piangonana moa dia nanao chorale. Fa tao amin'ny chorale tonga dia nisafidian'ny lehibe amin'ny chorale tamin'izany manao an'ireny le miventy hira ireny. Dia tamin'izany zany ny fantatro hoe manana feo tokony ampiasaina fa za aloha tsy nieritreritra hoe andeha hanao matianina mozika fa tao mihitsy tokoa aloha ny nanomboana fa ny ankoatran'iny izay mianakavy amin'ny fianakavianay fianakaviam-benay hatramin'ny dadabenay mihira daholo. Dia izany hoe efa ohatran'ny karazana zavatra voajanahary tao anaty izany ilay izy no tombo. Karazan-kira ohatrany ahoana ny fihainonareo? Ny ahy moa dia efa nihira sototra andiana fa tonga amin'ny ankehitriny ihany koa. Merina ny nentim-paharazana nitondra an'ireo afatra ny tany amin'ny Andohana dia tonga ao anatin'izao mozika mahafinaritra. No arak'izay efa voalaza rehetra teo mivelatra velatra be amin'ny mozika be moa izany. Mozika misy fanahy izy zalahy rehetra. Marina izany. Izay kokoa mahalaza azy indrindra. Manahoana ny fiaraha-miasa amin'ny mpanakanto hafa ianatra manokana ve izao ohatra mifidifidy sangan'asa hoe ty iraiko za tsy manao sangan'asa n'olona hafa raha tsy ohatran'izao. Ie, za aloha tena misafidifidy be mihitsiny. Ary le izy ny antony nanaovako hiran'olona zany taloha ela be tany
dia satria tamin'izany Madagasikara tsy dia tena mbola fantatra loatra tany ivelany ankoatra Madagasikara zany misy mpihira sy mpanakanto mana-talenta be dia be eto nefa tsy fantatra zareo. Dia tamiko zany a tena hoe anisany adidy noraisiko tamin'izany ny nanao hiran'olona hampahafantarana ny olona io hoe misy olona ohatr'izao manoratra ohatr'izao. Anisan'izany zao ohatra ny dadanao a tompoko Lalevelo a izay tena tiako dia tiako ny zavatra nataony a. Anisany nalaza izy efa tany mbola kely dia efa nahitany zareo dia nefa fantatro hoe ny fivelarana nananany zany a tsy mivelatra be loatra tany ivelany. Dia tiako ilay izy hoe nampahafantaran'olona fa avoananao ny hirany Levelo mihitsy izay dia tonga dia nanjary nitodika taty hoe fa iza ilay Levelo ny tany ivelany zany. Dia na ataoko hoe ny olona tety koa raha ny olona teto koa raha nanjary lasa ny ainy kokoa hoe ay misy hira tsara tarehy be ohatran'izany satria izay ho ilay izy hoe tsy nanao an'ilay hoe fandefasana hira totoafo ny karazanay dia ohatran'izay hirana zany ny fomba hainoana azy. Fa za manokana aloha zany a mihaino karazana hira maro dia maro ary ny tena mozika tena henoko indrindra dia mozika avy any anaty ala. Zany hoe ny olona monina any anaty ala rehetrarehetra izay ny ala manko manana karazana feo izay atsika aty amin'ny efa aty amin'ny tanan-dehibe efa tsy maheno an'ilay feo any anaty ala intsony dia reny zany no ezahako henoina satria mipaka mifoko kokoa. Ho an'ny mpanaraka ny page ny Facebook ny anitra zao dia mahafinaritra kely ilay tantara kely fifampizarana satritsika hanao an'izay eto fa sara mbola misy fotoana rehefa avy eo fa andao aloha mena mozika mahafinaritra ihany koa ny mpijery antsika sady amaranana ny kalokalo eny ary e. Fangamo serena fitino manavidinentiko anao fanafaniray afo tsy maty ny rano atr'izay telo fangadiny efa dovia maso mijery tsy mitondra mody sampy natao navavaka avao tsisy tiritano anoizananao andro sabata lalau ankiray manenjika lolony any aminay mandeha makeria aveo mikisa-kero vao sambotro teo ny tananao mandeha makeria aveo mikisa-kero vao sambotro teo ny tananao
Iny raha nafinaritra be iny ihany koa no entiko anaovana veloma sy isaorana antsika rehetrarehetra tany an-tokantrano tany isaorana be da be anareo tonga nanome aina, nanome ambiance, nanome namaly ny etaetan'ny mijery malagasy TV ihany koa. Dia nareo no tena isaorana nanasanay dia isaorana ihany koa mpijery mijery ny hirahira ataonay mihaino ny tantaranay sy ny zavatra rehetrarehetra izay ny fampisarana teto dia mankasitraka sy mankatelina tompoko. Eny ary amin'ny manaraka indray mihitsy fa mbola hiveriny eto nareo fa tsy hoe androany ihany dia mankasitraka mankatelina mbola mamerina hatrany ny fisaorana ho an'ny Telma manohana mahafatrapo ny fandarana Tonosikalo. Amin'ny manaraka ambiance hafa mozika hafa indray no entina aminao. Veloma tompoko. Veloma.